Dia mbola faly miarabantsika rehetra indray izay manaraka an'izao fandaharana izao zay andro farany sy ny filazantsara. Mbola ny pasteur Mahery Razafindralambo hatrany no miditra ao tokantranonao mitondra ny fahasoavana. Afaka manaraka ny fampianaranay rehetra ianao amin'ny page Facebook andro farany sy ny filazantsara. Ao ihany koa ny YouTube Mahery Razafindralambo. Ny radio moa dia ny radio Antsiva 97.6 FM isaky ny asabotsy amin'ny 9 maraina, fa ny radio Identite kosa 98.0 FM dia isaky ny alakamisy sy ny sabotsy izay samy amin'ny 10 maraina kosa. Afaka manjifa ny DVD aty aminay koa ianao amin'ny vidiny tena mirary. DVD andro farany sy ny filazantsara, misy lesona efa 70 mahery ao, afaka jerenao ao daholo ny lesona rehetra. Efa nresahantsika teto foana ary fa isy gouvernement mondial sy religion mondial hitsangana tsoatsy. Ny gouvernement mondial ho isika dia tarihan'ilay président mondial ataon'ny baiboly hoe Bibidia voalohany. Ao amin'ny apokalipsy 7:10 no misy azy. Bibidia izay niakatra avy tamin'ny ranomasina hoy ny teny. Ny ranomasina dia ny vahoaka, izany hoe ny vahoaka no hanosika azy. Lay religion mondial kosa na lay mpamina ny sandoka lehibe ny lazan'ny baiboly azy, dia ataon'ny baiboly ihany koa hoe Bibidia faharoa ao amin'ny apokalipsy 7:10, andininy 1:12. Bibidia niakatra avy tamin'ny tany. Ny tany dia efa teo foana izy, izany hoe efa teo foana izy hatramin'ny ela ny dikany. Iray tendro ireo Bibidia anankiroa ireo amin'ny fampandraisana ny olona ny mariky ny Bibidia. Ao amin'ny apokalipsy 7:13 andininy 5:12 no misy an'ilay faminaniana manao hoe: ary ny olona rehetra, na ny kely, na ny lehibe, na ny manan-karena, na ny malahelo, na ny tsy andevo, na ny andevo, dia ampandraisy ny marika eo amin'ny tanany ankavanana na eo amin'ny andriny avokoa, mba tsy hisy azo hividy na hivarotra afa-tsy izay manana ny marika dia ny anarany Bibidia na ny isan'ny anarany. Hojerevantsika ato androany hoe ahoana ny ahatanteraka n'ity mariky ny Bibidia ity, satria misy rafitra fanisana na système de numérotation amin'izao fotoana izao efa tena ho apetraka, ka ho azo antoka fa izany mihitsy no hidirantsika mankany amin'ity mariky ny Bibidia ity. Alohan'ny hijerevantsika ny momba an'io dia ndao aloha jerentsika daholo ireo vola numerika misy, satria lalana mankany amin'ny daholo izany. Misy aloha ny atao hoe CDBC, misy koa ny atao hoe USDC. Vola tsy dia miovaova sanda loatra ireo, vola stable no azo ilazana azy. Misy koa izao ny atao hoe Bitcoin na Ethereum. Ireo ndray dia vola tena stable fa tsy dia miovaova loatra. Voaingana fa tsy dia ela loatra nanomboka nampiasan'ireo vola ireo ny olombelona, satria vola numerika na Cryptomonnaie ny filaza azy. Ary ny vola numerika na Cryptomonnaie dia tena fampiasan'ny maro izany ankehitriny. Ny tena be mpampiasa indrindra hoy ianao dia ny XRP amin'izao fotoana izao. Ny mila azontsika tsara n'ity lesona androany ity dia ny hoe ahoana ny fomba hidiran'ity mariky ny Bibidia ity antsehatra, ary ahoana ny fomba fisehony, satria ao anatin'ny fotoana tena fohy dia fohy, 3 taona sy tapany monja alohan'ny hatongavan'i Jesosy Kristy no hiditra antsehatra ity mariky ny Bibidia ity. Ka ilazalaza aminao androany fa tena efa manomana ny fidiran'izany fotoana izany tsika izao. Izany hoe miditra amin'ny rafitra na banky iraisam-pirenena tsika izao, système bancaire mondial izay isian'ny contrôle tanteraka ho an'ny tsirairay, ary tsy ho afaka hiala amin'izany contrôle tanteraka izany tsika rehetra na iza na iza. Raha mandray io mariky ny Bibidia io nefa tsika dia hoy ny baiboly ao amin'ny apokalipsy 4:10. Raha misy olona miankohaka eo anoloan'ny Bibidia sy ny sariny ka mandray ny marika eo amin'ny andriny na amin'ny tanany, dia izy koa no hisotro ny divain'ny fahatezeran'Andriamanitra izay nahidina tao anatin'ny kapokan'ny fahatezerany tsy miaroaro zavatra, izay ampijaliana amin'ny afo sy solofara eo anatrehan'ny anjely masina sy eo anatrehany zanak'ondry izy. Ary ny setroky ny fijaliany dia miakatra mandrakizay, ary tsy manam-pitsaharana na andro na alina izay miankohaka eo anoloan'ny Bibidia sy ny sariny, na izay mandray
ny Mariky ny anarany. Izany indrindra no andefasana melohany zao afatra zao satria iakina ny mandrakizay any tsirairaiky io ity afatra ity. Hatrizay dia samy nanana ny volany ny firenena rehetra. Ny dolara ny an'ny Amerikanina, ny euro ny an'ny Europeanina ary ny yen ny an'ny Japonais. Ny rubla ohatra ny an'ny Rosianina. Vola taratasy vy daholo reo nahazatra ny firenena hatrizay ireo. Fa milaza aminao androany fa Mandroso mankany amin'ny fiovantsika zao. Miafoana tsikelikely zao nyrafitry ny banky na ny système bancaire rehetra teo aloha. Tiana lazaina dia raha ny varotra fanaka ohatra zao taloha na atao hoe ny varotra ordinateur dia ampidiriko ao amin'ny portefeuille ako iny vola iny na ataoko aposy dia tsy misy mahalala hoe avy aiza io vola io na avy aiza ary tsy misy mahalala ihany koa ny ampiasako azy rehefa avy eo hoe alefako aiza iny. Ny tiana lazaina dia tsy hita trasy loatra ny fampiasantsika ny volantsika aloha hatreto. Efa misy ihany hoe tsy maintsy manana taratasy fanamarinam-bola ianao raha vao mihoatra ny 10 tapitrisa ariary ohatra ny vola arotsaka ilainao eto amin'ny banky eto amintsika. Fa na dia izany aza dia tsy tena mbola entitra be loatra ny contrôle misy. Fa ity rafitra vaovao izay manangasanga apetraky ny banky ity dia rafitra numerique izay mampiasa vola numerique. Tsy misy azonao afenina ary tena voara-maso na hoe contrôle tanteraka izay ampiasanao ny volanao rehetra. Na dia vola kely aza no ampiasaina dia hita taratra daholo zany satria tsy misy afa-tsy vola numerique amin'izay no hiasa rehefa kelikely eo. Vola cryptomonnaie araka ny lazaintsika teo aloha no efa konokononiny zao tontolo zao ampiasaina fa hofoanany tanteraka ny fampiasana ny billet sy ny vy izay vola teo aloha. Manomboka zarina mampiasa kody tsikelikely daholo tsika zao amin'ny sehatra fanakalozam-bola rehetra. Ka mitanjona dia tsy hisy lela vola ampiasaina intsony fa sora-bola numerika daholo no ampiasaina amin'ny fanakalozana rehetra ary kody ray ihany no idirana amin'ny fifanakalozana rehetra ho an'ny olona anankiray. Ampiasa kody secret anankiray hatrany ny olona isaky ny manao fifanakalozana na transaction. Dia ho hita trasy daholo ny fanakalozana ataon'ny olona rehetra ary amin'ny alalan'ny banky sy ny internet no ifehezana an'izany. Efa maheno foana tsika amin'ny kirakira internet hoe isy fanamboarana lehibe atao atoato ifehezana ny internet fa tsy andeha amin'izay tiany atao tsony ny olona. Efa re ombieny zany ankehitriny amin'ny filazam-baovao maro raha tena mpanara-baovao ianao. Ny vola fifanakalozan'ireo firenena mpamokatra sy ny mpividy solika hatrizay dia ny pétrodollar. Manomboka tsy hita tsony zany pétrodollar zany ankehitriny satria ny sinoson'ny Rosianina sy ny Iranianina ary ireo firenena ao Moyen-Orient toa ny Koweït, Arabie Saoudite, Qatar izay tena firenena anisan'ny voalohany amin'ny fifanakalozana amin'ny solika. Dia miray tendro ankehitriny indrindra hatramin'ny sy tiadiny Rosia sy Ukraine ity tsy mampiasa pétrodollar intsony fa devise ao aminy ihany no ampiasainy ary cryptomonnaie no ampiasainy amin'izany. Cryptomonnaie eo an-toerana ihany. Ny an'ny sinoa sy ny Rosianina ohatra dia izay mifanakalo aminy dia tsy maintsy mampiasa yuan sinoa na rubla Rosianina. Ny sinoa ohatra zao dia efa tena manana ny atao mihitsy hoe yuan numerique. Cryptomonnaie io ary efa manerana ny tanin'ny sinoa zany ankehitriny. Io yuan numerique io daholo no ampiasain'ny sinoa ary efa mametraka lalana ny amin'ny fampiasana an'izany izy. Mampiasa finday daholo ny sinoa amin'ny fifanakalozana ataony sady mampiasa ny atao hoe identification numérique. Izay ho resahantsika rehefa avy eo fa ny sinoa efa mampiasa sady ary rehefa tsy manana vola numérique ianao anysinina dia tahaka ny tsy manam-bola sady amin'izao. Tsy dia afaka manao fifanakalozana na transaction betsaka tsony. Efa miditra tsikelikely amin'izany ny sinoa sy ny Rosianina ankehitriny. Azo programmena tsara ny fifanakalozana amin'ny vola numerika ary hita trasy daholo ny fiavian'ny vola rehetra sy ny alehany rehetra rehefa avy eo. Ny gouvernement no manao an'izany contrôle zany ho an'ny olona rehetra ao amin'ny firenena amin'ny alalan'ny banky sy ny internet ho isika teo. Dia raha manelingelina ny politika ny gouvernement ianao na tsy ao amin'ny antoko ohatra ny misy ianao ny antokon'ny gouvernement fa antoko mpanohatra
dia afaka feheziny mihitsy ny vola ampiasainao mba tsy hahafahanao mihetsika-betsaka. Azo antoka fa tsy ny sinosy ny rosianina ihany no miditra amin'ny fampiasana n'ity vola numerique ity rehefa avy eo, fa ho izao tontolo izao mihitsy hatrany ambanivohitra rehetra any dia azo antoka izany satria tahaka izany ihany ny etombohan'ny Cryptomonnaie sy ny vola taloha tamin'ny mbola resaka siosio fotsiny hoe isy an'izany dia hoy ny olona tamin'izany hoe ahoana koa ny fomba ampiasahan'ny any ambanivohitra an'izany, kanefa hitantsika ankehitriny fa hatrany anaty alana akondro rehetra any dia misy vola sy Cryptomonnaie ankehitriny. Dia tahaka izany no hofiparitahan'ny ity cryptomonnaie ity. Hoaingana ary tsy ho hitakitanao akory dia ho tonga amin'izany koa ny fampiasana n'ity vola ity. Eto amintsika izao ohatra dia raha mandray vola MoneyGram avy any ivelany ianao hatramin'izay na Western Union dia tonga dia raisinao mivadika lela vola ariary avy hatrany izany rehefa raisinao amin'ny banky malagasy. Fa jereo fa i raha mahita ankehitriny fa nanomboka tato ato dia tsy izany intsony ny zava-misy fa efa avadika numerique tsikelikely izany ka asaina manokatra compte ianao ankehitriny. Kirakiraina amin'ny alalan'ny tambajotra serasera Facebook na Instagram sy ny sisa izany compte numerique izany dia misy application avy eo omenanao mba ampidiranao an'ilay vola ao amin'ilay compte bancaire anao, compte numerique ampiasaina izay sokafanao. Amin'ny alalan'ny inona nanaovana an'izany? Amin'ny alalan'ny code secret izay omenanao. Hitanao fa ny ananan'ny olona kody amin'ny fifanakalozana ny tanjona ary rehefa tonga ilay gouvernement mondial izay fanjakana tokana dia hivadika kody tokana ho an'ny olona rehetra izany dia io ny mariky ny Bibidia izay ho raisin'ny olona rehetra. Manana projet tokoa mantsy efa tena matipaika lehibe ny ONU sy ny Banque mondiale efa nanomboka ataontsika hoe tamin'ny 24 izany ka mandra-pahatonga ny 30 dia manana an'ireto projet 10 ngezabe reto izy ireo. Voalohany dia ny fedina amin'ny fiovaovan'ny toetrandro. Ny faharoa indray dia ny fitandrovana ny zava-mananaina. Ary ny fahatelo dia ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny loharano-karena. Ny fahaefatra sy ny fahadimy dia ny fiantohana ny fiarahamonina sy ny firaisan-kina eo amin'ny faritany ary ny taranaka. Ny laharam-pahamehana hitan'izy ireo tato ato anatanterahana an'ireo projet 10 ngezabe ireo aorianan'ny hoe mahakasika ny fiovaovan'ny toetrandro izay tena laharam-pahamehana ankehitriny. Dia laharam-pahamehana ihany koa ny hanomezana IDN ny olona rehetra eto ambonin'ny tany. Efa somary nresahantsika kely tany amin'ny lesona tany aloha fa ho averintsika indray androany satria tena manomboka foazina be amin'izay izany izao ankehitriny. Inona moa ny atao hoe IDN? Ny IDN dia identification numerique. Izany hoe hanomezana numéro-ny olona rehetra eto ambonin'ny tany hatrany amin'ireo tsy manan-kelofana SDF ny filaza azy 4000 eto amintsika ka hatrany amin'ireo mponina anaty ala izay noeritreretina mihitsy hoe lavitry ny civilisation tahaka ny foko maoré, ny foko cannibale sy ny sisa. Ka miara-miasa amin'ny ONU ty ONG anankiray atao hoe ID 2020 ity mba anatanteraka an'izany projet fanisana sy fanomezana IDN ny olona rehetra izany. Efa nanomboka tamin'ny 420 ny fiaraha-miasa fa nanomboka tamin'ny 22 teo kosa dia tena nena maivay ny fiparitahan'ny Covid-19 dia tena ny matotra sy ny hafaingana izany tetikasa nisy IDN na identification numerique ny olona rehetra eto ambonin'ny tany izany. Raha azonao tsara ny leson'androany dia mifameno amin'ilay niresahantsika tany aloha teo izany fametrahana IDN amin'ny olon-drehetra izany. Azo antoka fa io IDN io izay ho apetraka amin'ny olona rehetra io no ampiasaina miaraka amin'ny tranokala internet ka anatanteraka ny ty faminaniana lehibe momba ny mariky ny Bibidia ity. Nisy boky nisoratan'ny filorosianina teo aloha izay mitondra ny lohateny hoe perestroika izay nisoratan'ny Filo Gorbachev tamin'izany tamin'ny taona 1779. Dia hoy izy eo amin'ny boky io hoe ny antony nahatonga ny ady teto amin'ity izao tontolo izao ty hatramin'izay hozy izy ka mahatonga azy tsy mety milamina mihitsy dia tsy misy afa-tsy reto zavatra telo ngezabe reto. Ny tsy fitoviana amin'ny fire anara-politika ny voalohany, ny tsy fitoviana amin'ny ara-pivavahana ny faharoa,
ary ny tsy fitoviana amin'ny ara ekonomika ny fahatelo. Dia nilaza izy ao amin'io boky io ihany no reo anton'ireo amin'ny tsy fitovian'ireo dia tsy misy vahaolana afaka hitondra fahandriam-pahalemana mihitsy eto ambonin'ny tany sy filaminana afa-tsy ny fananganana zavatra telo mifanaraka amin'ireo vao ihany ho vahaolana. Ireto avy izy ireo. Voalohany, fananganana fanjakana tokana dia iva ny olana ara-politika. Fananganana fivavahana tokana irahan'ny rehetra dia miva ny fifandonana ara-pivavahana. Fananganana ekonomi tokana, izany hoe fifanakalozana ara-barotra tokana dia ho foana koa ny fifandonana ara-toekarena. Tamin'ny 7,770 votsika teo io filorosianina teo aloha io nanoratra an'izany boky izany. Fa gaga ianao ilazako androany fa ireo famahana olan'ireo ihany ny faminaniana lazain'ny baiboly ao amin'ny nouvel ordre mondial na ny gouvernement mondial izay efa nisoratan'ny apôstôly John 2 taona lasa ao amin'ny apokalipsy 3:10. Miresaka ny baiboly ao fa ho avy ny fotoana isian'ny gouvernement mondial, ny religion mondial ary ny économie mondial. Dia tena mitovy n'le vahaolana ny lazain'ny filorosianina teo mihitsy ny lazain'ny apôstôly John. Ny apokalipsy 3:10 ka hatramin'ny 15 dia milaza n'ilay gouvernement mondial izay hoentin'ilay président mondial ilay fandraisantsika teo aloha teo. Milaza n'ilay Bibidia io gouvernement mondial. Ny apokalipsy 3:11 ka hatramin'ny 15 dia milaza ny fisian'ny religion mondial izay hitsangana koa tarihan'ilay ataon'ny baiboly hoe mpaminany sandoka lehibe izay anambatra ny finoana rehetra misy izy. Dia hiara hivavaka daholo ny samihafa finoana rehetra satria arak'ilay tenin'ny baiboly hoe ho iray ihany izy rehetra. Tsy sitrapon'Andriamanitra izany ry havana fa zavatra ohatry ny toa marina ihany satria mazava ho azy fa tsy ho araky ny baiboly tsony ny fivavahana iseo. Fa islamina vaovao ataon'ny olombelona izay tsy maintsy arahan'ny rehetra fa tsy mifanaraka amin'ny tenin'Andriamanitra amin'ny tena fahamarinan'ny baiboly intsony. Ary ny apokalipsy 3:13 ka hatramin'ny 15 dia milaza n'ilay rafitra ekonomika mondial izay milaza n'ilay mariky ny Bibidia resantsika teo hoe fifanakalozana ara-barotra tokana. Dia tena mahavariana fa efa hita n'Andriamanitra 2 taona meloza ny zavatra rehetrarehetra izany ary mbola nisoratany Nga Gorbachev koa taty amin'ny taona 7,770. Tsy maintsy tanteraka izany satria ny tenin'Andriamanitra dia tsy maintsy tanteraka ary io efa manomboka iainantsika io izy. Ndao jerentsika ary ilay tenin'Andriamanitra milaza momba ny fehezan'ilay gouvernement mondial ny olona rehetra amin'izany. Olay teny ao amin'ny apokalipsy 3:13 hoe ary navela anisy aina ny sarin'ny Bibidia izy mba hateny ny sarin'ny Bibidia ary hampamono izay rehetra tsy mety miankohaka eo anoloany ny sarin'ny Bibidia izy. Hitsangany ity gouvernement mondial izay ho tarihan'ilay antikristy ity ary hiara-hanapaka an'izao tontolo izao izy roalahy reo Bibidia anankiroa reo dia hanery sy hampamono ny olona rehetra izy izay tsy mety handray an'ity marika ity. Ampiasan'io vola numerique na cryptomonnaie io daholo izao tontolo izao avy eo ary ho foana tsikelikely ny lela vola bie sy ny vola vy. Ary dia mazava ho azy fa ampiasa kody daholo ny olona rehetra amin'ny fanakalozana ara-barotra rehetra. Tsy afaka hividy sy hivarotra ianao raha tsy manana vola numerika. Ho apetraka ao anatin'ny olona rehetra izany ka ho afaka hita sy ho fantatra daholo izay alehan'ny rehetra na ho aiza izy na ho aiza raha mbola eto ambonin'ity bola tany ity misy azy. Rehefa mitondra n'io kody io na identification numérique io izy dia ho azo vakiana ny momba azy rehetra amin'ny alalan'ny satelita na amin'ny alalan'ny bluetooth na amin'ny alalan'ny wifi na ny infrarouge na ny RFID. Technolojia avoleta efa miasa daholo izany amin'izao fotoana izao miaraka amin'ilay système atao hoe 5G efa niresantsika tany aloha tany na 6G na 7G izay ho avy eo. Izay no anarahana sy kontrolena ny olona rehetra. Ireo vola numerika rehetra no resantsika tany aloha teo
CDBC, USDC, XRP, Bitcoin, Ethereum sy ny sisa reo de efa betsaka ny mampiasa azy any velany any. Fifanakalozana vola amin'ny alalan'ny internet zany ary eto amintsika koa aza efa tena tsy vitsy ny mampiasa azy. Efa misy zao ny atao hoe poketra numerique na portefeuille numerique na hoe portefeuille électronique filaza azy daholo zany. Afaka manana vola en devise isan-karazany ny olona amin'ny alalan'izany portefeuille numerique zany. Efa betsaka na eto Madagasikara raha mampiasa an'izany. Mampiasa code secret daholo ny fidirana aminy. Fa raha mampiasa an'ireny aloha ianao de ho avy ny fotoana tsy afaka hiditra ho intsony ianao raha tsy mampiasa code manokana IDN na ho ampidirina ao amin'ny vatanao mihitsy. Eo amin'ny tanana na eo amin'ny andrina. Le eo amin'ny andrina angamba mety endrika scanna oculaire. Ho hitantsika eo izy rehefa tonga eo. Fa mbola tsy mariky ny Bibidia aloha reny kody ampiasain'ireny zao fa mila mahay miala aingana rehefa tena tonga ny fotoana tsy tokony handraisana azy tsony. Zay ao amin'ny fiangonana de tena mampianatra ny olona amin'ny fampiasana azy reny mihitsy hoe roviana ny tsy azo ampiasaina intsony ary inona daholo ro fandrika ara-panahy na bomba milevo na ara-panahy ataon'ny devoly amin'izao andro farany zao. Inona daholo reo satria mila fantatry ny olona ny bomba ara-panahy apetraky ny devoly hitarihan'ny olona hiaraka aminy ho any amin'ny elo mba ho voafitaka tsy ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Ka ao amin'ny fidiram-bolan'ny olona no apetraky satana ny fandrika ara-panahy fototra satria fantany fa ao amin'ny resaka vola ny lela-pitana tsara indrindra ampidaraboana ny olona rehetra ka azo anjonoana azy mba ahazahoany azy. De izany ty vola numerika sy resaka IDN ity. Fantany fa tsy resin'ny nofon'ny olona mihitsy ny fakapanahy amin'ny vola ka de ao no amandrian'ny olona. Hoy Jesosy ao amin'ny Lioka 4:7-7 hoe tsy misy mpanompo mahay manompo tompo roa fa ny anankiray ho alany ary ny anankiray ho tiny na ny anankiray ho ombany ary ny anankiray ho amavony. Tsy mahay manompo an'Andriamanitra sy mamona ianareo. Ka de ao amin'ny resaka vola io no lela-pitana ampidaraboany de volon'ny olona rehetra eto ambonin'ny tany istomany azy ho any amin'ny elo mandrakizay. Efa nampaminanina ny apôstôly Jauna fa ho voafitaka izany fandrika izany daholo ny olona rehetra aty amin'ny andro farany. Hoy ny Apokalipsy 7:7 hoe ary akohaka eo anoloany ny olona rehetra monina ambonin'ny tany de izay tsy manana ny anarany voasoratra eo amin'ny bokin'ny fiainany zanak'ondry izay voavono hatramin'ny nandrenana izao tontolo izao. Hitanao fa ny olona rehetra eto ambonin'ny tany ho ny Baiboly de ho voafitaka ty fanjakana tokana ho atsangany ty daholo ary ny mampalahelo de hoy ny teny teo hoe tsy voasoratra ao amin'ny bokin'ny fiainany zanak'ondry re olona rehetra eto ambonin'ny tany reo. Apokalipsy 7:7 mbola manamafy an'izany any amin'ny tapany faharoa ary hoe ary ny monina ambonin'ny tany de izay tsy voasoratra eo amin'ny bokin'ny fiainana hatramin'ny nanondrenana izao tontolo izao de ho gaga raha mijery n'le Bibidia. Ny teny hoe gaga eto de admiration no ilazany azy amin'ny dika teny hafa. Ny Apokalipsy 2:20 de milaza tsara fa raha misy tsy hita voasoratra teo amin'ny bokin'ny fiainana de natsipy ho any amin'ny vary afo izy. Kanefa ny Baiboly eto milaza fa ny monina rehetra ambonin'ny tany de tsy voasoratra ao amin'izany bokin'ny fiainana zany noho ny fiankofany amin'ity fanjakan'ny Bibidia ity sy ny andraisany an'io mariky io. Zay mandray an'io mariky io de efa lazain'ny Baiboly tany aloha hoe setroko ny fijaliany de miakatra mandrakizay ary tsy manam-pitsaharana na andro na alina zay mikohaka eo anoloan'ny Bibidia sy ny sariny na zay mandray ny mariky ny anarany. Averimberina mihitsy le teny mba hampitandrina anao. Tsy hoe mahafinaritra antsika akory ny milaza an'izany ry havana fa tenin'Andriamanitra tsy maintsy tanteraka izany. Izay indrindra no hanamafisanay hoe andalo fahoriana lehibe tsika satria raha lazaina fa hiakatra milohan'ny fahoriana tsika de hoe tsy andalo an'izany piosy izany, tsy andalo an'izany mariky ny Bibidia izany de mety handray an'io ny olona hoe tsy izy ty zany. Satria tsika efa hoe tsy eo tsony amin'io kanefa mbola eo foana tsika mandra-pahatonga ny adiny ara-Magedona. Ka ho fampiomanana anao sy ho fampiambenana anao ny ilazana an'izany.
tsy fampianarana mampiorakoraka sy mampitetehaka tsony zao no lain'ny fanahin'ny olona am'izao andro farany zao satria atombotra ny andro efa tena betsaka ny vaovao azo lazaina ary amin'ny herinandro amin'ny herinandro any arao foana ny fandarana fa mbola misy vaovao tena milaza ny mahakaiky ny fiavian'i Jesosy Kristy ka tsy niatamananao eto amin'ity zao tontolo zao ty no fampianaranay ka hoe mbola hifantoka sy hanankim-po amin'ny zavatry ny tany ara-materialy eto fa hoy Jesosy Kristy ao amin'ny Matio 7:12 hoe fantenina fafiteny amin'ny tany marivo ambony vatolampy dia izay nandreny teny ka malaky mandray azy amin'ny hafaliana nefa tsy manapaka ao anatiny izy fa maharitra vetivety foana ka raha avy izay fahorinana fanenjehana noho ny teny dia malaky tafitohana izy ka ny ampiomananao sy ny ampiambinanao no fampianaranay ary izany no ilana ny fiangonana amin'izao andro farany izao zay olazaintsika rehefa avy eo hoe inona ary ny tokony atao tokoa satria Jesosy Kristy efa nilaza meloa fa isy fahoriana lehibe zay tsy mbola nisy toa azy hatrizay ny andohany zao tontolo zao ka mandraka ankehitriny sady tsy hisy intsony Matio 4:20 zany efa voasoratra meloa fa tsy maintsy andalo fahorintsika rehetra na minona teraka indray zany mba ilazany eto foana ary ho ampianarina eto foana zany satria izany mihitsy no misy ao anay raha tsy fantatrao sarotra be zao ny fiainana io efa manomboka miakatra io izy ary tsy misy afaka manakana ny tenin'Andriamanitra tsy ho avy satria ny faminanian'Andriamanitra ho isika tsy maintsy tanteraka na iza inona iza tsiny ny Lioka 1:7 dia manao foana hoe tsy misy tsy ho tanteraka ny teniny rehetra ataon'Andriamanitra tanteraka ireo izao no alfa sy omega ny fiandohana sy ny fiafarana hoy ny Apokalipsy 2:20 ny anjarantsika dia miomana sy miambina fa hatombotra ny andro efa voasoratra meloa koa rehefa noarin'i Jesosy tamin'ny Virjinina 10 ny fiangonana ty amin'ny andro farany ao amin'ny Matio 5:20 teny atsasaky ny Virjinina ho adala 5 adala ny 5 endro izy ny Virjinina aloha zany dia ny fiangonana nateraka indray marina fa ny atsasaky ireo zany dia mbola ho very satria lavin' Jesosy Kristy ireo rehefa tonga izy hoy izy eo amin'ny 12 ao amin'ny Matio 5:20 io hoe lazaiko aminareo marina tokoa tsy fantatro ianareo inona ny nahavoan'ireo Virjinina reo tsy niomana meloa tsy ampy fampianarana amin'ny fiomanana sy ny fiambenana ka izao fampianarana izao ry havana dia fampiomanana anao meloa ny zavatra tsy maintsy hitranga ho lalovanao satria ny olona voalaza meloa dia miomana meloa mahita mifandrika meloa ka dia andalo zavatsarotra izy dia afaka hiady tsara ny finoana izy amakivaky an'izany lalatsarotra izany miaraka amin'ny Jesosy Kristy dia ny herin'ny fanahy masina izany hoy ny apôstôly Paoly ao amin'ny Korintianina 2:20 hoe fa nataoko fofombadin'ny lehilahy iray ianareo mba atolotro tahaka ny Virjinina madio an'i Kristy ny fanolorana lazain'ny Paoly eto tsy hoe rehefa tonga Jesosy Kristy akory dia ny mpanompon'Andriamanitra zany na ny pasteur no hanolotra ny mpino hoe reto miondrika tsy izany no hevitra io teny io fa misy ny milazan'izany mantsy ny mpanompon'Andriamanitra fa ilay formation fampianarana sy toriteny rehetra natao no fanolorana ny ondro Virjinina madio satria ny tenin'Andriamanitra no manadio mpino manadio miondry anisan'ny formation zao fampianarana eninao zao fanolorana ny Virjinina madio an'i Kristy mba hiomana ianao sy hiambina meloa tokoa tsy ho ampy mihitsy anefa ny fampianarana eto noho ny fotoana fa voafetra ihany fa afaka tonga any am-piangonana ianao amin'ny fotoana voalazanay ao aorianao raha tianao ny fampitantana aminay hiara hiambina sy hiomantsika ary hiara hiasa amin'i Jesosy Kristy hitaona olona betsaka hiara hitsena azy eny amin'ny raha any lanitra rehefa tonga tokoa izy izany misy amin'ny tsara indrindra amin'izao andro faran'izao ry havana tsy ny volanao no eta mavesatray fa ny fanahinao amirapiratra mandrakizay miaraka amin'i Jesosy Kristy hoy ny Daniel 2:7 hoe ary izay endry dia amirapiratra toy ny famirapiratry ny lanitra ary izay mamerina ny maro amin'ny fahamarinana dia ho tahaky ny kitana mandrakizay tory
ka tsy ho ampy ateo ny fotoana ilazana ny fiomanana rehetra sy ny fiambenana rehetra fa ny azony ilazaina aminao androany dia zao hoe samy te hametraka ny marika amin'ny olona ty amin'ny andro farany daholo ny tontolo ny fanahy ary samy te ahazo olona betsaka ny an'ny devoly dia io efa ho apetrany io mariky ny Bibidia kody raisina amin'ny tanana na amin'ny andrina ho very mandrakizay ny olona zay andray an'izany fa ny an'ny tontolo ny fanahin'Andriamanitra kosa dia ny fanahy masina ihany no marika ny mahany Jesosy Kristy atsika. Hoy ny Romanina 9:7 ao amin'ny tapany faharoa hoe fa raha misy kosa tsy manana ny fanahin'i Kristy dia tsy azy izy. Io fanahy masina io ny tomboka se mahany Jesosy atsika ry havana. Hoy ny Efesianina 1:7 hoe ao aminy koa ianareo rehefa renareo ny tenin'ny fahamarinana dia ny filazantsara famonjenanareo. Eny, ao aminy koa ianareo rehefa nino no nasiana tomboka se tamin'ny fanahy masina araka ny teny fikasana. Io no miantoka ny fiakarantsika rehefa tonga Jesosy Kristy dia io fanahy masina io ihany anova ny nofontsika mety maty mety loha ity amin'ny ray mpimaso nofo maharitra mandrakizay. Romanina 9:1 milaza an'izany hoe raha ny fanahin'izay nanangana an Jesosy tamin'ny maty, fanahy masina izany, no mitoetra ao anatinareo dia izay nanangana an Kristy Jesosy tamin'ny maty, mbola ny fanahy masina ihany io, no amelona ny tenanareo mety maty amin'ny fanahiny izay mitoetra ao anatinareo. Ny fandraisana ny fanahy masina rehetra amin'ny soratra masina dia miaraka amin'ny fiteny tsy fantatra daholo. Io ny voapirofo ara-baiboly efa hitantsika teto foana izany ary afaka manaraka ny fampianarana amin'ny DVD manazava an'izany amin'ny tsipiriany ianao. Tsy mitsony avy ny olona ny fiteny tsy fantatra kanefa dia ao ny hery, ao ny fahafenona ary ao no iakarantsika eny amin'ny rahona lanitra hitsenan'ny Tompo. Tsy takatry ny sainao fa ny fahafenon'ny fanahy masina amin'ny teny tsy fantatra io no mampatanjaka ny fanahinao, ahatonga anao anana fanahy mahery ka ahavitanao hitarika ny adinao rehetra. Tsy mora intsony io fiainana io ry havana fa sarotra sy manafoana. Tsy vita ny herin'ny nofontsika izany miady amin'izany fa raiso ny herin'ny batisan'ny fanahy masina. Hery fahatsapana tsy takatry ny sainao izany. Ipetera ny lokaloka mihitsy ny ara-maty amin'i Jesosy Kristy rehefa mbola tsy nandray ny batisan'ny fanahy masina. Fa tsy navita izy satria hitantsika fa nivadika ihany izy haitsika ny tantara. Fa rehefa nandray ny herin'ny batisan'ny fanahy masina izy tao amin'ny efitrano ambony tamin'ny andro Pentekosta ary tena rehefa niaina tamin'izany foana dia vita ny maty martiro ho an'i Jesosy Kristy. Tsy fantatsika ny sitrapon'Andriamanitra ho amin'ny fiainantsika ho avy fa ny zavatra fantatsika dia andalo ato sarotritsika ka mila hery sy fahefana avy amin'ny fanahy masina hiatrehana an'izany rehetra izany. Tapitra ny fampianarantsika androany satria tapitra sahady ny fotoana. Mino aho fa voarainao ny hafatra androany. Aza vela isy anakana anao tsy handray ny filazantsara satria ny fanahy masina nyresantsika teo ny dingana fahatelony izany filazantsara izany. Fa mbola misy dingana roa eo alohany. Tsy maintsy mibebaka ianao dia atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mandray ny fanomezana avy eo dia ny batisa ny fanahy masina. Aza vela isy anakana anao hoe tsy handray ny filazantsara ary aza vela isy anakana anao koa tsy haheno ny fandaharana manaraka. Veloma tompoko.